dia hoe izay fahasoavan'andriamanitra zay fahasalamana nasika fahamiatika androandroany tonga eto misy andry tokony andriamanitra ao amin'ny reny mikasika ny fanadinana sy maro hafa sy mbola fantanisana dia indreto zay misy andry mitanisiko mbaratonga faharo sy mbaratonga fahatelo ataon'olo mandeha dia zanay azy dia hoe sika moa zany mitezona bosika zay dia izy dia nakafaliana tanteraka no andresina enao indrindra izy atao hoe nafisana fotoana be dia be ny asa sy ny andraikitra natinina aminao sy ny zavatra rehetra ataonao kanefa dia tonga ianao nofahafasotenanao dia makasitraka makatelo nampera kaleny dideko apresaky nareo aby dia tsinao sy namreanao ampitiamina zay dia makasitraka makatelo fary mandrenao tsanay faharoa misaotra an'azy koa mapera natranay amin'izay fiamantsika izao satria nataona zava-dehibe ary tena zava-dehibe tokoa moa ny resaka fampianarana indrindra fa mikasika ny fampidinana dia misaotra betsaka amin'izay fanasana izy zay moa asanay zay tena marina tety amin'ireo sisikolo sy sekoly reo fatsamijanana fotsiny fa ny andraikitra betsaka sahanina ohatrany hoe tsy ndraindray kely vao tafidina fotony fa nareo moa mba eto kaikely dia mba kaikelykely dia mba tafahany isika ny andraikitro akoatran'ny resaka fanadinam-panjakana dia chef de service en charge de la gestion des établissements scolaires zany hoe ny sekoly amin'ny ankapobeny mihitsy zany fa anisany ary ngeza indrindra ny fanadinana nresantsika eto zany eo aloha ny fanadinana fa raha ohatra misy fanontaniana sy etaeta zay mety hifanonjo amin'izay ndraikitro zay hoe fitantanana sekoly amin'ny ankapobeny afaka resantsika eto zay azo vadina tsy azo vingana dia ohatray kama mety voratsika azy fa zaho tsy dia tena hoe nanomana hoe ahoana fa tena miankina an'le adilotrantsika sy nyfanontaniana eo le izy fa teotelovana fotsiny zany no resako kely reo dingana tsy maintsy araka alohan'ny atoravana amin'ny fanadinam-panjakana dia tokony mahazatra ny ministera dia mandeha famaody isataona misy naoty vaovao foana zany zay nanomboka ny resaka inscription zany hoe inscription andreo candidat hiatrika fanadinana ho an'ny CP zany sy ho an'ny BPC ny baka moa zany dia iny tsy dia aty aminay eo nivony maina fa ny baka efa any amin'ny anjerimanontolo any amin'ny université office de baka fianaratso zany ny ndraikitra miny fa ny antsika eto zany dia atreo amin'ny CP kakan'ny BPC raha araky ny fanolorana natao teo dia manomboka niveau collège zany tsika tonga eto fa na izany raha resako kely ihany koa mahakasika ny amin'ny primaire ny fanadinana ny fanomanana fanadinana maromaro koa dia manomboka amin'ny inscription resako teo ny daty ny fanjakana ny maina dia nanomboka 12 janvier ny inscription zany ny candidat ho an'ny CP zay farana 3 avril dia ho an'ny BPC dia samy nanomboka 12 janvier ihany koa fa ny BPC zany ny farana 10 avril zao ny inscription zany mety efa fantatsika tsirairay avy ihany makasika zay zany atao inscription dia misy dingana maromaro rehefa tonga amin'ny visiscoly dia atao saisie anaty ordinateur efa misy tokony andraikitra manao zay satria iny ivoaka rehefa anao
manao transcription naotsika dehoan'io zany a zaza zay nanomboka tamin'ny atrika nalefa ny fanjakana diatsika au niveau reine ny volana ny lazady naman'ny CP hatramin'izay mantsy izy io a dia au niveau ny faritany zany hoe tsika atao anaty faritany fianaratsoa no miara-mamola vola samy mamola vola isaky ny graine dia miona amin'ny fianaratsoa zay taloha fa nanomboka tamin'ny eritaona zany a dia nafindra tanteraka aty amintsika isaky ny graine ny famola volana lazady ho an'ny CP zay dia ny fomba famola volana io lazadina io zany dia miainga amintsika any amin'ny établissement ny note dia miteny any fitondranao ihany aloha anankiroa ihany dia CCP fitondra CP ihany aloha fa mety ilaitsika foana ny reto note reto a note circulaire mahakasika ny élaboration amin'ny sujet CP sy ny BBC dia ao misy pitsopitsony lavalava ao a fa matière lazadina mbola tsy mitranga fa anatin'ny telo-taona lasa zany hoe tsy mitranga io zany tsy fa natoteny eo ny fanjakana CP zany tsy mbola nadinana atao anatin'ny telo-taona lasa raha tany amin'ny eotra telo-taona lasa io zany a dia mahazo proposé zay zany zay fa raha vao anatin'ilay telo-taona lasa teo zany a dia tsy azo proposé na dia lazadina na izany naty zany a itsika zany dia tokony amolavola lazadina vaovao zay moa tena idealy a akoatran'le hoe tsy mbola nivoaka tao anatin'ny telo-taona dia mazava azy ao anaty fampianarana moa zany mazava azy mazava nivoakatsika ho amin'ireo matière zay anadinana na BBC moa io zany na CP rafitra ao anatin'izay daholo a dia zay moa zany amin'ny fampireny mifanaraka amin'ny fampianarana dia tsy mbola mivoaka tao anatin'ny telo-taona na BBC zany zay na CP a dia mikasika zay dia samy mamola vola ny isaky ny établissement dia rehefa avy eo alefa niveau Cisco ireo lazadina volavolatsika par matière zany zay dia eo niveau scolaire mbola misy nizay ny atao hoe élaboration na sujet nizay a miainga amin'ny sujet zay alefa ny établissement tsirairay avy siva rehefa manomboka maivamaivana ny asa amin'io satria zavatra efa hoe alalinina nanaovana fanadihadiana tsara izy manampiafaina établissement dia karazana ohatrany hoe siva na sy fanitsina kely angamba sisa mety atao niveau Cisco dia miakatra tonga nanivo graine moa mety amin'ny Cisco efatra zany any koa zany dia zay hoe maivana ihany fa isaky matière kosa dia misy exemplaire efatra no sélectionné eny amin'ny graine zany hoe raha mandray a zany ohatra hoe mathématique amin'ny troisième ohatra dia karazana lazadina efatra no alefatsika ho avoakatsika ao niveau graine dia iny no alefa niveau ministère BBC zay fa ny CP moa mijanona eto anivony ihany ny anton'iny moa zany a dia mba hanana safidy maromaro ny amin'ny ministère dia ny graine rehetrarehetra moa zany 23 graine atsika samy manolotra 4 sujet par matière betsabetsaka ihany zay a dia amiankany no amoahana ny lazadina tena ho ampiasaina farany zany na izany naty zany lazadina tsy ray akoa par matière no avoaka any anivony ministère fa farafakely ny telo ny antony mantsy raha sanatry aby na misy ny fuite dia tsy maintsy mamoaka ny sujet faharoa zany ohatra hoe sujet hain ho an'ny histologie ohatra sanatry zany misy ny fuite tany amin'ny fahatany stronina dia tsy maintsy liova daholo piditra le sujet manaraka karazana sujet de secours zany mianako eo raha sanatry mbola fuite hain dia mety zany fa zay mianako mahatonga le hoe sujet anaky efatra raha tsy diso any fa iray zany
manaraka programa sy samby misy matoa tsika proposena zany moa mahalala tsika eny tokoa manano zay hoe tsika dia isan'ny tafiditra dia horesahako mahakasika ny momba ny famolavolana zany ministera dia misy ny hoan'izay anjara nation hoan'ny tsy miankina moa etsonazy fa tafiditra ao anatiny na ny fanjakana fa tsy kasa fanjakana zany satria na onevinara dia misy tsy kasa fanjakana fa atao hoe personnel non-permanent no fiatoana zao dia efa misy vola natokana amin'ny olona ohatran'izay zany anatin'ny compte 60-32 io. Io compte 60-32 io toko dia eo amin'ny jusqu'au ihany misy azy fa tsy manana zany hoe raha ohatra tsika tafiditra mandray anjara amin'ny famolavolana lazady na eo amin'ny jusqu'au dia tokony isitraka an'io compte 60-32 io. Io karazana ohatran'ny kely ny fanjakana hoan'izay tsaratsara hoe tatsika zao efa misy sujet tsara sy azany io ela mantsy sujet zay na moa fantan'ny kely sa tena mbola tsisy raha tena marina io compte 60-32 io betsabetsaka izy io sisiko ary angamba somary betsaka koa nefa mpampianatra mbola hoe CIN karapanondro andraisana vola ohatratsika ihany zany zay karapanondro andraisana vola fa tokony tsy maintsy moa zany satria lalàna texte dia tokony tafiditra anaty ny secteur privé fa eo zany mpampianatra amin'ny fanjakana moa fandraindray matsy mety hoe lasa any amin'ny mpampianatra miakina amin'ny fanjakana betsaka amin'ny sitraka ny tika mandefa fampifitraka fa le samy fetra mamelana madagasikara ny mikarotsony fa ny matiera misy teo zao misy farmatiera dia ndraindray fa feno le misy dia ny namolomania misy teo zay misy français anglais sisy ohatra dia karak'izay zany mety matiera telo rehefa fitsika solotena radionay dia ndraindray zany olona telo ndraindray olona roa ndraindray olona efatra karak le besoin avy any amin'ny central dia tsika ihany koa tafiditra ao anatin'izay isika tsy miankina afaka mandefa mpampianatra zay izy io zany tsy hoe zay hoarositsika kory dia tsy maintsy hoe izy no mandeha fa ohatra tamin'ny fotoana zao valy no mandefatsika misy matiera efatra na izay dia natao fa mpampianatra telo ihany no voanjo noho izay antony no lazaiko zay hoe rehefa feno zay no matiera sasany dia lasa maina le izy fa tsy sakana koa zay mba anefasantsika mpampianatra handeha antsika aloha ny mety olana mahakasika an'io mantsy dia miboka le mpampianatra eo zany hoe rehefa tonga any nefa titulaire le somary misaritra somary mifanohatra kely mantsy zay titulaire na troisième no mandray anjara amin'ny famolavolana lazady na tehan'hevitsika eo na ny ministera nefa ny titulaire tena miasa be indrindra alohan'ny examen nefa raha vao mandray anjara any zany mpampianatra io dia efapolo aly no sy mahita fianakaviana fa miboka arak'izay zay moa hoe misy quarantaine fiatsony zareo ao ifotony ao any foibe fa tsy mifotony dia miboka satria hoe anao zany amisan'ny tena fiavalona fantatro daholo letraletra ao dia hoe tsy tokony fanerasera ny any velany dia na itelefona anao io dia
tazominy tany filaminana satria nanontany filaminana dia mihiboka ao amin'ny lapomaly nykorondrano misy amin'izay fa efa misy fagaitanao misy toaranao misakafo kosa za mbola tsy nandray tsara tany fa pektaritra eny koa dia tena miaraka sakafo misy kotia ny fanjakana dia manokana vola subvention ho an'ny mpampianatra indrindra sehatra tsy miakina satria moa zany ana fanjakana efa mafanjakana azy dia efa anjara izy fa ho fitsinjovana ny mpampianatra atyreviny sehatra tsy miakina dia misy ny subvention zay totry ny fanjakana taloha izy io 24 000 ariary isaky ny mpampianatra isataony io isavola 24 000 ariary fa tamin'ny farany teo dia miakatra 5 alina izy ny nalohan'ny fanjakana farany zany zao dia 2020 ny anazy maty ohatra ny tsy mandeha amin'ny taom-pianarana zay ohatra ny fataony ohatra hoe 2023 iny 2023 tsy dia manaraka taona 2023 reo nandoa farany raha tsy diso izy ahay mbola misy zany ny 2024 mbola arere zany zay trosatsy volo ny 2024 sy 2025 tsisy le taona fangasarana to fampasarana baba mais vraiment ny fitenezana rabisay ento sorta nani fitenena vomadinta soratika matetika nevaita esika dia silava rangetika fotoana raha bebe tokoa ny fitiavana atika ka dia safa dia tsara tsy misaraka fa magnaraka an'izay dia iaratsiny ny vatanytena fa dia masaky amin'ny faritra zany dia naleko fikilikily mitsangana amin'ny fanadinana marina tokoa fa misy ny lalàna tena mapetraky ny fanjakana tsy atsika madikiny tamin'ny 1960 mba misy ny fanavoazana araky hoe efa fotoanany fanavoazana zany fa raha zarena amin'ny ankapobeny zany dia marary lalàna nefa misy fa ny zavatra mahiakaviana famehezana an'izay rehetrarehetra zay dia mba ny hampiasana hampiarina ny lalàna zay lalàna velona satria asika ny fankaviana fa ny tsy fampiarina ny lalàna tena mafarary fankaviana nosy nofy nefa tomarary fankaviana marary ny mpianatra marary ny firenena mihitsy zany no ka tongeto ianao mialatsiny raha ianao fanegny fahasalamana
Diantoko. Ity moa zany kritery tena ampiandohana hoe asako mitety ma eo mandraikireky zao nefa eo ihany koa le fitatahana misy karabe ary tena ndraiky soa fitsidiana fanasanareo zao dia averiko ihany koa soa nareo tena tsika piaramiasa rehetrarehetra talitsekoly nanasa ny tena koa mitondra zay fanazavana mety mahafapo mety misy koa tsy mahafapo satria mety mihoatra ny fafako fa lay zany anaty zany reo voninahitra le tena tiakoa sy hoan'ny brainamonomanio zao fiatsonareo tonga fanazavana misimisy koa makasika ny fanadinana sy zavatra mety misisahanareo dia miseritretsy miaty raha hoanahy manokana za tsy manafy zay ny itofizatsika toeamanokana rehefa itino izy dia io izy rehefa io mefanjakana hoe itiny mahazo zao nefa karaha tsy mahazo amizay nareo misy tsy normal zany hoany tena tsy manaiky an'izany conscienceatsika dia zay mahatonga zay hoe tsy taminaty fantaram-ponatsika ny examen-kabe no resahana fa no resahana ihany koa resaka solofotsiny satria ola fandraisana zavafanjakana hanampianatsika ty amin'ny tsy miaky ny zaretrarehetra ka tsy ho lafy resaka fa mba mitoky fa ho anatavitra amin'ny lehibe ary mazava ho azy indrindra dia fampidika hoe nano fepetra raisina dia mety ary tsy maintsy ohatsy hoe mety anamako hoe tavitra atao any amin'ny ministera makasika an'izay resatsika lavabe zay satria vao any chef de service dia vao azy vao zany ohatrany zao dia zay zany aloha atao hoe vokatra azo nesa vokatra sady resaka vokatra no zavatra azotsika atao aloha makasika an'izay resatsika zay raha mbola misy ny azo tsonana na olafy dia zay ihany na resaka resaka établissement scolaire tena c'est préscolaire fa fitrona zany koa betsabetsaka izy ao e fa azo tsona foana ohatra misy azo fanampiany afaka mitondra foana fa tsy dia isorana koa mety fanomezana ny valoky onera be lana onerana manitra avo zato e ary tsy manapataterana ny posy zao na misy na tsy misy tia dia tena foana misy fetsonareo fa misy moa ty ianareo dia mbanjara koa zany isorana fa amanaraka olona fomba fitena aza manao zany manao zao ihany rasivasy fa misy fetsonareo samasama fa volinafony zareo hita fotoana zao dia manampina bureau dia nitiako tenena zany na inona ny fangatahana antsika ny voanam-bola dia amin'ny alalan'ny fangatahana ny ahafahan'olona mikambana ny tena madamy talety eo hoe mipetraka ho sy izy hoe rehefa miditra miasa ny olona dia tonga dia manana mpampiasa zany hoe na ny asa tany izy ka tonga aminareo ao dia misy ny avis d'embauche na koa hoe demande d'immatriculation travailleur ohatra izay trainy masera zay zao efa manana numéro knapsy satria fanazana any aman'olona dia iny numéro iny ihany no tohizany ao aminareo fa misy taratasy alaina any amina ihany fenona dia iny no ahafana mampiditra anazy dia tonga dia tohizo raha fanadray volanjaza izy tany dia afaka mitohy izay fandraisan'ny volanjaza zay ao aminareo araka teneny madamy talety eo hoe tsika osy izy efa nasa fanjakana iny fotsiny zany verifiena fa miainga taratasy avy ao imprimé efa misy imprimé daholo misy hoe samy fangatahana zay dia misy masera ray mitozika aminareo tsy matriculé ohatra ny tsy tahazakreto izy
fa le izy zany ohatra zao atsika rehetrarehetra izay vaovao a tonga dia atambatra izay fanazavana izay fa zao aloha erinareo responsable mangataka izahay zany ny premier trimestre 2026 tena tokony mbola tsy ampidiritsika anatiny izay répartition izay mba hialantsika amin'ny fikorotanantsika rehefa avy eo fangatana ny avy akeo knapy satria dia tohizako satria ho tonga amin'izay fanazavana izay moa rehefa avy eo a atiny contrôleur atao izay tsika no efa moana ohatr' zao dia manara loatra le izy masera mazava be le fanontanianao fa zao le izy tao amin'ny didectsika zany hoe numéro anankiray tsika tao amin'ny didec tao fa zao zany nareo a haleo tena nareo a dia hanana numéro mitokana mitondra nareo dia zay le nangatahako teo satria ny 4e trimestre 2025 tsika nitambatra tao amin'ny didec dia ozy ianao hoe ampidirina vaovao indray ve tsy mazava anaty ampidirina vaovao a aminareo amin'ny titranareo ohatra zany za zany zao a amin'ny knapy za zany zao izay ambany fifehezany ramatotale fa rehefa avy eo indray aho zany a hanangana ny ahy manokana dia mangataka numéro vaovao aho a haleo tena zay tsy ombany fahefan'ny madame tale azonao hoe zay resako zay dia iny daty anaty tao madame tale iny a no daty soratana eo azonao hoe zay satria manomboka amin'iny daty iny eo a tsy didec tsony andray tanana araboly fa ianareo mazava amintsika izy zay mahatonga ny taratasy nomena iny zany ny taratasy iny zany a zany hoe zavatra roa no miandry atsika izay sokatra vaovao a sy miandry any didec ny miandry any didec dia manao taratasy filazana aminay hoe ireto mpiasa reto a fa tsy eo ambany fifehezana intsony manao débauchage ny anara zay mazava tsara dia ny vaovao indray a dia samy manao ny anazy indray araka ny tenen'ny fampianarana madame tale teo iny hoe l'obligation des employeurs mozy izy na hoe ny andraiky sy ny mpampiasa dia mampiditra amin'ny tenany aloha zay le ataonareo mampiditra amin'ny tenanareo ianareo a zay azakona numéro nareo a no mampiditra amin'le mpiasa zay mpiaraty aminareo ka manomboka amin'izay fotoana zay a vao niditra iny dia manasa tanana didec fa nareo indray ny tompona andraikitra sy tompona andraikitra ny volan-jaza sy ny tompona andraikitra zato isan-jaro amin'izay le fianoana hoe mangataka mba mirenana ty vola-ty a fa tsy mivoaraiko ny volana zao fa raha tamin'ny alalan'ny bordereau d'allocation familiale no nahatapaka anazy a dia matetika aloha abyzay a dia Justin manao fangatana zay le ka io a mila fantatrika tsara zany hoe taizana ny olana fa manahaka izay vao fantatrinay le izy hoe nohony tsy fantaran'le bordereau avy any amin'ny district dia teny zay hoe ataovy ny fangatana dia Justin manao fangatana hoe mangataka izahay fa tapaka ny volan-jaza iny hoe volan-jaza tena hoe izy ray manontolo tsisy nahazo fa raha ohatra hoe namany nahazo fa le olona tsy nahazo dia iny le olona mihitsy no manao fangatana amin'ny titrany tena ka justement izy rehetrarehetra efa naray volan-jaza ataon'ny tatiany didec mihitsy tsisy nahazo hatramin'ny vano hatramin'ny andraisan'ny mpampiasa azy zany efa zay septembre efa cotisé amin'ny mpampiasa vaovao le mpiasa daty amin'ny didec efa affilé amin'ny numéronay fa vita ny rappel an'iny dia efa nemzareo ka ny volan-jaza tapaka ny volan-jaza ny didec zay tapaka ka tsy nahazahoany mpiasa rehetrarehetra efa vitany knapy sa rappel jusqu'au mois de décembre dia efa be dia be ny avy any amintsika tonga any aminay a dia teneninay dia verifiévanay fa ho an'izay mbola tsy nahazo an'le izy a na hoe tena hoe zay mety hoe problème anazy manokana zay a asevy manatona anay porte numéro 3 fa ho jirefanay akay fa raha ny fahatapana
masera zany a tena favirena fonty a tena fanaterina tany amin'ny père économe tena eto moa zany mino fa français Ludovic fa vitanay ny rappel ianako noho ny voninkinafo zany aloha ny arabola navina rappel somatsara tena mafy be taminay izy. Na outra procuração OMT, procuração mise à disposition, ça veut dire en énormément, mais no OMD hitan'ny masera zao le izy misy ny système OMD ordre à mise à disposition izy zavatra io a convention ny CNAPS sy ny banky zany hoe ho an'ny mpampiasa zay tsy manana compte bancaire zany CNAPS zany a no misengage roa volana ny validité ny fipetrahan'le volana amin'ny banky raha izy koa zany hoe ohatra hoe masera zany nareo le hanao mitokana dia nefa nareo tsy manana compte bancaire dia miteny nareo ny atao OMD dia rehefa isam-bolana le izy tonga le volan-jaza tonga any amin'ny banky le zany fa indray nefa zany misy olona anankiray natokana reo zay hoe teny madantany hoe procuration omena fahefana enim-bolana koa ny validité fahefan'le olona zany hoe tendrenao aloha izy hoe ianao rakoto no mpangalaka n'ity volan-jaza ty dia io manana procuration zany hoe iny procuration iny zany efa misy formule moa zany aminay ao imprimé dia iny zany misy signature ohatr'izay dia ny ray aminareo dia ny ray apetraka any amin'ny banky dia isaky tonga ny isam-bolana hakavola io n'olona iny dia amin'ny alalan'ny taratasy iny no ahafahan'ny banky manome vola azy fa zay le teniko zay hoe roa volana raha vao anatin'ny roa volana iny ohatra hoe tonga jan volana iny tsika zao volana mars dia voaka ny vola partir le 20 mars avril 20 avril any zany avril mai 20 mai zany raha mbola tsy tonga nareo dia averin'ny banky ny vola iny makaty amin'ny CNAPS zay dia tsy tonga le olona ka averinay amareo le vola zay zany ny proposition ho atsika zay tsy manana compte fa ny poste monnaie sy ny resaka mobile banky iny tsy fiarina tena leo hitsara fa ifaniretsina skirta hoe mitondra alefa direct tany amin'ny mokony amin'ny kasatsarale mbola ampiasa le volan-jaza le tany masera misy azavakely zany hoe taloha zany natao an'izay daholo travailleur daholo nalefa tany amin'ny travailleur dia le anareo moa zany le arak'ilay voalaza amin'ny samanina teo le anareo tsy ampy be dia be le tsy hita daholo ny mpiasa rehetrarehetra ny ananany dia tsy dia na zany le izy complet daholo le volan'olona rehetrarehetra fa raha vao tsy complet le volan'olona dia tsy mety le système dia voatery tsy mety miveriny any amin'ilay mpampiasa any amin'iny izy justin amin'le fandaovana volan-jaza fa mbola miketrika ny CNAPS zany hoe fa mbola zao moa zany fa mbola any hitan'ny masera dia masera zany efa tsisy olana zany raha ohatra efa tafiditra tao anatin'ilay travailleur alefany amin'ilay vola dia tsisy olana fa raha ohatra hoe anareo le masera vaovao nahazo fa numéro vaovao anao vaovao dia tsy maintsy atao any amin'ilay mpampiasa aloha mbola miandry kely tsika hitanareo zany ohatra hoe fiany zany le bazen'ilay CNAPS ohatra hoe 1600 zany tokony travailleur amidinao dia zay any aloha fa mbola miandry kely aloha zany fa latsara zany hoe aleo mandeha amin'ny tranon'ny employeur amin'ny population indésert zany le masera moa zany efa tafiditra dia afaka ampidirina le masera moa zany ohatra misy vaovao mpiasa vaovao dia mbola azavidirina ny vola ihany ta ohatra efa mbola zareo zany tamin'ny fotoana sensibilisation dia tamo atorino na zareo efa nandray zany ny tonga teny mba hisangana azafady manome fakasitrahana reto tena secours catholique diocèse zay zany
sy karazany miaratsiny raha matetikely satria tokony ilaza fa tokony zany nefa moa arakepepe efa mahamahina dia asika mipanatoteo soratsika andriamanitra fananisika tombonano nahafahatsika nanateraka izay toapaly alasy zay azo mantoka fa tena misinda ny ahiahin'ireza rehetra afaka ny disadisa sy olana mety nitranga rehetrarehetra fanazavana izysika teo fanotanena somary lahalala ihany le latatsiny misaotra anareo haritra hatramin'ny farany ka noho izay torohevitra sy fampianarana na fierinareo zay dia tsy hainay tsy han'ny fisaorana fena sy fankasitrahana anareo mianga izay tonga aminay piasika piasa rehetrarehetra ao amin'ny pinapy ka dia marasitraka sy manateraka noho izay fankasitrahana zay mba misy ranovoankazo kely fankasitrahana misaotra nalompiana andro misaotra betsaka naroka misaotra ndritra mifandraisana misaotra nafoizana misaotra indritra mikonsakrena azao andro an'izao am'izao fampianarana zao dia raha ohatra mbola misy fanontaniana misaotra ihany koa ny fanomezana zay zany zany fahasanay izy ty fa zay no asanay a dia ataonay fitiavana be foana raha mbola misy ohatra hoe misy maserana mbola tonga fiara zany dia afaka manatona fanatona foana sika mbola tonga fiara manasa dia afaka manatona foana ianareo namsy ndrefatsena hitany alliance raha misy ny foana dia ianareo ny sorana Dari 4 des 3 nanaovana ny journée des écoles ny antony fivorian'ny pretra ny formation permanente ny aumônienay moa tokony ho teo dia ny nataonay zany manao niantso ny distrika ao anivon'ny distrika ny mpianatra rehetra zay manana primaire nanomana ny foot dia nanao an'io efa révision io dia nanomana n'izay question zay mba hitanay eo le nataonay zany dia zay nataonay tamin'ny andro 3 février dia verina indray le ankizy efa vita mitafaraka nanao rencontre sportive zany ny primaire ny collège no mandray anjara amin'ny sikapina garçon Tawanatin'izay zany misy fambolem-kazo dia ny classe de terminale zany aminayko namboly hazo tery anjanonanazy zanakazo misa eninjato dia ny classe de septième namboly hazo fihinam-boa tery ampidiny zany sady manao classe verte ihany koa zany dia ny sisa teto an-tanàna zany dia misy ny fanadiovana faobe dia sady misy ihany koa zany fanatsarana hoe voninkazo eny amin'ny lavarangana koa ny sasana dia rehefa vita ny fanadiovana dia misy ny match interclasse dia misy ihany koa zany ny match amical teo amin'ny fanadinan'ny amin'ny 3 nandeho ny amin'ny établissement dia ny 4 nanao ny sport scolaire tao amin'ny district dia nizara roa ny toeranaovana izay ny fiadina anankiray taty amin'ny tapany atsimo Tsiomagny nahatanterahana ny rencontre dia ny avaratra tao Ambatofanagoa fiadina anankiroa Ambatofanagoa sy Ambalamary dia ny andro fahatelo ny 5 dia niakatra ny district andray nanao ny finale ny
mpianatra izay tafavoaka tamin'ny fantsana ny sekoly atao anatin'ny fiadina izay ny zavanatao district Ambatoa Fanagoa. Ny fanorenay dia hoe atomboka tamin'ny lamesa fasaim-pindisy fivorin'ny pretra dia tsy tanterak'izay ka tapamaraina hatreo amin'ny tena makatrany amin'ny troisième moa zany dia nandiony centre de classe sy manodidina sekoly hatrany amin'ny tokotany fiangonana. Ny quatrième année lasa ny troisième année la kosa ny avahazo satria efa manana fahakiana ara-dalàna ny sekoly. Dia vita ny tapamaraina dia liarana sakafo. Dia tamin'ny tolakalo nisy ny foty ho an'ny huitième sy ny septième satria hatreo amin'ny huitième jusqu'à troisième ihany no nampiakarana. Dia ny fanenana foty ny zazalahy sy zazavavy huitième sy septième fa ny secondaire kosa ny fanenana tamin'ny baskety. Dia tonga ny tamin'ny telo sasany dia karanjiny tokoretika fanivana fobe dia fanomanana lavaka amilena kafe mibokoka misato lavaka dia fifaninanana fanivana salle de classe dia primaire ny tsara salle de classe ny secondaire ny tsara salle de classe ny primaire zany hoe motivation amin'ny mpianatra zany mba ahafahana hoe ahoana na ahafahana tsara salle de classe. Dia ny après-midi maths par classe dia ny 27 maths par classe ihany toy ny mamaraina dia après-midi Misalavetsakatsika amin'ny partage satria zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny sekoly ny itodian'ny mpianatra manokana amin'ny sekoly ao anatin'ireny journée des écoles iray. Sanatria hoe fandanina fotoana na hoe fihetsiketsehana ivelany fotsiny ary misy dikandrindra ihany koa sy akony alikevitra lehibe eo amin'ny fiainam-panabeazana ny ankizy izay efa andraisany sahady antanana ny fiainana manampy le fanabeazana metsika ary eo ihany koa zava hitantsika hoe atray ny fahaizamety zaza ireto mandray antanana sady ny fahadiovana manotena na tontolo misy anazy fampitsarana tahaka ny lazay miseratelo na ny fahaizany fampizara farinina sy kombiazana ao anatin'ilay hoe dia fahaizany ihany koa manabe ny fony sy ny sainy amin'ny rencontre sportive izay natao matetika. Ka zava-dehibe manampy ny fiainam-panabeazana izay ataontsika sy intellectuel ireny fa dimension humaine ihany koa izy physical ihany koa izany atao hoe journée des écoles izay. Tamin'ity isika dia natao indray andro ny journée des écoles tamin'ny taona no nisy indroa andro no ny antony fitodiana manokana dia manokana amin'ny lafiny tontolo iainana. Dia toa efa natao tamin'izay niezaka dia tourisme ihany koa an'ity ary ndezahana misy mampatao fa manenana antsika lasa kobe ndezahana mihitsy zany ny nandefa mialoha ny journée des écoles antsika ho 4 février fa misy moa nanova no miantona manokana teo mba ahafahantsika tena miatrika an'izay mahaleo-tena fa tsy hoe misapasapana izay miankina amin'ny ary dia miandry ny journée des écoles amin'ny fanjakana izay tsy journée fa mety une semaine des écoles akory dia mety lanitry ohatrandray fotoana atsika tsy mety mahakady sy ny calcul an'izay fotoana izay mba natsarana mahatamana ny ankizy fanabeazana fa tsy ao an-tsekoly reny no atao hoe tokotany fanabeazana araka an'izany fa ivelany ihany koa zay mahatonga antsika mivoaka kely mandeha na mampihazo saintsy satria ihany koa anisan'ny manampy antsika amin'ny fanabeazana an'ireo zaza ireo fisokafan'ireo zaza ireo. Zay mahakasika ny journée des écoles dia ny manaraka moa misy an'ilay symposium sur l'éducation catholique
izay fampiasantsika tetika any mary hoe misy zany mitara opera moa tamin'ny fevely nampivoriana ny rehetra dia niteny nangataka hoe anao mba mifarany fevrier dia nikena moa zany zay zavatra zay a ka tsy fantatry moa raha misantsika mary nefa dia vo misy fa une semaine na za mahazo questionnaire dia enitra amin'ireo firenena tsika aloha enitra faravona mary satria ilona zay opera teo a fatafitra ao anatin'io zany alaina ao anatin'io moa zany ilay questionnaire zay ifaninanatsika amin'ny religion eva le religion io a mbola misy io boky io a am'izao fa tsy teko izy 10,000 ariary boky anakiraika religion complet par classe ohatra le amin'ny grande section amin'ny terminal misy an'io ka ny catéchisme ny fiangonana tsy hoe tsy ilaitsika fa hafa mihitsy ihany koa fameno amin'izay ny fandalina mpinona-tsekoly ka zavarina amin'ny zany fiainana zany ty atompo fa aty amin'ny catéchisme ny fandalina mpinona-tsekoly a misokatra kokoa manampy an'izay ty zany famposina mandariva makasika amin'ity boky ity dia sanatria moa sanatria fa mino fa tsy efa nahazo ao sanatria mbola misy tsy nahazo boky eva indrindra ny mpianatra na ny mpampianatra dia afaka manatonao ao a jerena ny tokony fanampiana ao anatin'izay ny boky eva fa misy ao a fa misy miandry komany satria vola mafangatahana indray amin'izareo a any amin'ny nafiarana zany tokony mba ho sasany mailamelaka iapakasika aniko apitana ihany koa ty ny rehefa nampiditra daty vaovao ny fanovana dia tonga dia nindrongaronga be nanao ary amin'ny vacances ary dia atao ary amin'ny volana ho ary aby koa ny examen dia rehefa atao renany réaction amin'ny directeur ny privé a zay vao niverina nandinitra indray a izay nazonanty daty ty io zany aloha ty daty eo fa i monsieur andro moa teniteny tamaraigny hoe misy rumeur mandeha fa rumeur tsy marina raha tsy ny tsy maintsy anarana misy vanireo zay amaeona ny fanentanana zany a ho atsika isa-tsekoly fa tsy isaky ny district isa-tsekoly zany a no mandray anjara amin'io a manamafy efa voalaza mitsangy vaty moa zany eto a amin'io a fifanampiana sy fifanomezan-tanana io dia atreka aloha zany zao a Saint Angèle no efa nafikan'izay io efa tenenge tsy voatery tsy etavely tsy manao an'io fa tady andro ray ao anatin'ny taona raha ohatra ka hoe mety efa chargé nareo amin'ilay tsy etavely io a afaka mampisika natao aloha izy a na natao afara fa ny zava-dehibe dia manatanteraka an'izay journée de la République zay amin'ny volana ambony moa zany 7 avril. Dia ny manaraka makasika fanayany an'ilay toza trizandita ny Tomasiny misy ilay ivetraveraka bebeka anaovany isam-bataro la sika fisika zay mafolitsika fanampiana sy fanarenana na ara-materialy na ara-moraly ny any Tomasiny tena ho izay anton'izay hoe efa letsika zany napetraka centrena hoe agny amintsika ny district na paroisy diocèse zay no antony tsy nitenenako mihitsy tamina radio na nandefa message tamin'ny tena sekoly sy tamintsika taria hoe ny sekoly hoe entany nanao torontany taminay fitiava-mahitratra fa anjaratsika ny manentana ny ankizy mba zay ampianarana-mahitsaka ny faharazana zay universitany nateo sekoly fazakazare no voa fa sekoly katolika privé ihany koa na tsy katolika raha voa
Rehefa zavatra somary manerana kely dia hoe rehefa misy fanampiana ohatran'io zany zay ndreo marika-tany zany dia lasa ny amin'ny fankakana ny tena voahevitra fa ny antsika zany dia tsy dia tena raha vahiny. Dia izay zany mahatonga ny veka sy ny vinaiky ihany koa manaintana amin'izay hoe ahitana ny ankizy mba hamonjy ny ankizy namany. Dia misy tena araka an'izay koa hoe araka an'izay ka dia tsy voatery ho tratra aby fa arak'izay tratra miezaka mihitsy ny ekipa ny manome voninahitra sy mifanaja ao anatin'izay. Indrindra moa raha asiana fanasana fa ndraindray moa dia mandray siosio hoe ary io misy an'izao. Efa mivoaka amin'ny Radio Maria zao ny ohatra misy fety scolaire anakiraiky zay vao mahafantatra ay misy an'izay. Dia mamagnaty izay zavatra izay fa tokony isika ato anatiny no mahafantatra zay voalohany indray ny olona hafa no manontany anao. Izay no ilako amin'ny daty mahakasika ny fety scolaire iny farafaratsiny mba tsy farafaratsiny fa tsara be hitondrana azy ambava. Hita io satria iny dia afficheko amin'ny tableau ny résidence io misy lavaranga io mandarina anao misy tableau lavalava zay dia tena tableau éducatif an'io dia efa tsy nampiasa moa izy io tableau zany dia niraisiko anay atsika ataoizay izy dia eo apetraka eo dia hoe ianona zany manao fetsekoly amin'izao entina ambavaka na dia hoe mety sy tongany azy tongany